ny lalàna zany ny constitution antsika milaza fa ny haute cour de justice no afana mitsara azy raha mbola pernasy izy dia ny mise en accusation izay ho tapahan'ny assemblée nationale dia mampitsahatra anazy amin'ny asa na mampisy déchéance izy moa zany efa nitsahatra tamin'ny asa satria efa nanao abandon de poste fana izany ara dia tsy maintsy misy any mise en accusation zany mise en accusation zany zany raha ohatra ka ohatra ny eny amin'ny tribunal tsotra dia mitovy amin'ny hoe saisine du parquet zany hoe le mise en accusation saisine de la haute cour de justice ka iny no afahana misaisirany procureur général ny haute cour de justice anokatra amin'izay ny poursuite judiciaire vao niresako tamin'ny président de l'Assemblée nationale teo hoe efa tafiditra anatin'ny ordre du jour nareo dia io fitoriana any Andry Rajoelina ahafahana manao mise en accusation io dia eno izy valiny ary dia miandry isika satria nangatanay mba ho atao mialoha mihitsy le izy fa tsy sanatria any faran'ny session. Raha tsy tanteraka le mise en accusation tsy azo elezahana izy zany? Raha tsy tanteraka le mise en accusation dia misy fomba hafa indray jerevantsika anazy satria izy dia olona tsy mana nationalité malagasy no ny sandoka ho filoham-pirenena malagasy dia mety izay koa no afana mitondra anazy. Kasika ny député Naivo Raholdina ohatrany hoe mbola tsisy taratasy hoe fampahafantarana tonga tena resaka administratif fotsiny no natonga ny filohan'ny antemeram-pirenena tsy navoarain'le taratasy satria vao tonga izy ny andro weekend dia tsy hitany hoe efa tao amborahany tao le izy fa izahay tsy manao zavatra tsara dalàna zany tsy maintsy misy ny demande na main levée izay vao afaka miresaka député izahay administre. Miarabe salama tompoko miresaka kely an'le fisamborana zany any Naivo Raholdina dia tsato izy zany dia mahafinaritra amiko aloha le izy fa le amin'le fitsarana kosa zany tokony mba tsy atao mitaliky marantsy za de Dieu reny avis de recherche atao mipax ihany koa nefa nireny izy miriary ohatrany tsy nanao ninina izy ndray mbola be vava verina député mba ataovy mitovy zany le lalàna ho an'ny olona rehetra eto Madagasikara fa aza atao mitanila ohatrany kosa lasa jerena fotsiny ohatrany mpanala vona fotsiny marantsy za de Dieu miriary sotra tompoko. Ie tsika moa tsy miditra any satria tena fanamariana moa zany tena tsara ny tsazoke ny fitsarana amin'izay antonatony zany mety manana lafiny ara-piarovana sy ny sisa izy satria ny olona moa zany dia tsisy meloka zany raha tsy misy ny didy mivoaka mazava ary io arzay mampisy an'le hoe raha ohatra tsy afapoto amin'ny ambaratonga voalohany dia mitondra ny rarah amin'ny ambaratonga ambony dia mitondra ny rarahany amin'ny faratapany manao an'le cassation dia mety miova ny didy eny ampandehanany eny ao anatin'le ato meloka dia atonga ary tsy meloka indray satria mety zay le izy tsy any amin'ny didy raikitra farany tena hoe inona miantra raha hoe tao anatin'ny fitantanana raha-panjakana ihany koa tafiditra anatin'ny hoe tsaraina ny ACG lay olona voatonina teo ankoatran'iny mety hoe dossier hafa resaka hoe mety hoe social na salan'izany manao ahoana dossier civil moa zany tsotra arabe am'izay le izy dia zay ho amin'iny fa zay natonga zay mpitondra tsy nandraratsiny hoe ndao ho foanana iny décret 73/015 iny d'autant plus iny moa tsy décret fa ordonnance d'autant plus engeny ordonnance ny fahinoko ny kabariny perarema tany Sambavy iny nge manao tsindripaingitra ho an'ny député izy ordonnance zany nge tapahana amin'ny conseil des ministres dia amin'ny conseil des ministres afaka manafona an'izany ka raha fahazako any lalàna fa maninona tsy nataony ka satria fantany hoe manahirana be nge io d'autant plus raha foanana zany le izy le décret le ordonnance nanafonany le tamin'ny 62 dia rétabli ve zany le ordonnance tamin'ny 62 ka raha rétabli iny dia averina zany budget provincial dia amenana izy le province nefa tsisy ty zany fanjakana me budget rafitra tsy misy kokory rafitra tsisy miasa io tsisy manino io dia omeny vola amin'izany dia zay mahavarina anao hoe misy député tany amin'ny faritra tsy mitany angamba na inoko miteny iny hoe foano le de ordonnance io dia rehefa foanany monsieur le député isany dia atao aiza zany le budget io averina amin'izany any tsy misy olona miasa koa nga misy province eto sa ho zaraina any amin'ny faritra le izy dia raha zaraina amin'ny faritra dia mamorona lalàna fotsiny engeny reo amin'ny assemblée hoe reto budget reto tonga dia mena amin'ny faritra dia vita fa tsy lasa resabe any anaty Facebook iny dia ny fanontaniako manaraka hoe ny député moa zalahy tsaraina ny haute cour de justice sa tsaraina any alohany fa za mino fa zay olona hoe any amin'ny haute cour de justice ny tsaraina dia mbola ohatran'io tsisy olona tsaraina zany any
tsy mino an'izany mihitsy ara ny zavatra misy eto Madagasikara hoe firy nefa nandeha tao fa iza nefa ny accusé-ny tao amin'ny assemblée hoe ty tonga de meloka de andana tsara hory nanomboka tany 2015 nge natsangana fa tsisy ndraiky raha fitoatran'izany nge anisan'ny tsy mampanosa Madagasikara zany toko tsara ho any an tribunal commun daholo de zay lalana vaovao zay tao de vito milamina io mikasika an'izay aloha mety tsy de makalavitra fotsiny le toko rafahalamana azy reny député Soavina reny taditsika tamin'le resaka sokatra rehefa hoe tratra amin'ny flagrant délit moa zany de efa tratra iny ary raha ohatra moa tsy tratra amin'ny flagrant délit de misy le hoe fanasorana an'le zo tsy azo ahoana moa zany ny hoe immunité tsy azo enjehana de mbola mandeza misy fepetra samihafa iny mandalo amin'ny bromaritra satria ilay solo bavoakany Soavina reny tsy niandra zany haute cour de justice fa fa vokatry ny tsaraina tamin'ny tribunal tsotra zay le izy manao ahoana ny antso manaraka fa le tranga le tany anana iny somary ataontsika hoe lapsus moa zany filazany reny fa tsy azony sainaitreretana hoe ny commune urbaine ary chef-lieu de région le député ray le ben'ny tanàna zay nikaparitany Mananjary azoko eritreritra ihany amin'ny lafinankay hoe tena atao anatin'le fitondrana taloha zany tena mety stressé be rehefa ao anatina ohatran'ireny de eo koa zany le hoe tena natratran'ilay culturena resaka ahoana moa zany hoe fanindraindrana olona de efa iny nefa tena voasisika hatrany aparatoka mihitsy de hoe raha vao mitenika aminay de zay de zay zany le zavatra mitranga mbola tsaroko tsara koa tao anatina fampielezan-kevitra tamin'ny taona firy zany tany amin'ny tam'izany mbola Didier Ratsiraka sy Marc Ravalomanana no mpifaninana tamin'izany fotoana zany anisany de tsaroko tsara mihitsy tao anatin'le misy nitaiza zazakely zany de mitrory le miasaina mihira le zazakely anarana candidat eseran'le mitrotrondray andao aloha raisina ny antso manaraka miaraba tompoko manao any salama daholo lala tsy manapaky ndao fa tsy manina ona ary namana fa inona zany ny tena fotana mampatana ataon'le député iza ndray zany le député any amin'ny 5e izay indray ianao de manao ririnitasa tsy tsaroana indray ianao le tiktok ataonao anaty Facebook zany ohatrany hoe manohana normal fotsiny any izy fa tsisy hoe mandrangitra adina ana fa ohatrany hoe fahotana zay zany manohana olona anankiray zany sady tsy miaro any tsy hoe tsy mety fa hoe raha maneho hevitra zay zany de ohatrany hoe eloka satria izy ohatrany hoe manohana fotsiny izy zany amin'ny mampanao politika azy de zay ohatrany hoe anovana fanadiadina eny fiadanana de zay mba fanontaniana hoe lasa fahotana seloka zay zany fanoalana nefa politika ny natao zay ihany fa mba tetatetatra makasefatra namana ny tribunal aloha ny tena manamarika ny hoe eloka na tsy eloka le zavatra nitanga ary ny zavatra rehetra ihany koa misy ny hoe henontsika de misy ny tsy hitatsika de tsy fantatra tsony zavatra mety henontsika zao no mifandray amin'izay zavatra nitofaneo-kevitra le olona teo zay hoe mety fanohanana le fitondrana teo aloha ny zavatra natao fa mandritra ny ianao le maneho hevitra teo de le namako eto akaiky eto toko zany tena miketrona be mihitsy satria tadidiko tsara tamin'ireny le ataontsika etsika fotsy reny zavatra nitanga teria passapiteria de satria de isany victime tamin'izany ty olona eto akaiky tsotra efatra na dimy teo asa hoe nanahoana nefa raha izy ireny fa betsaka reo etraketraka ny fiantsena adiny ny fanangaragana fitaovam-piadiana hatrany anaty haino aman-jery akoatrany hoe mety dossier hafa ny tribunal moa mety mahalala an'izany tsy tompo teny fantatritsika hoe zona zao fa miankina amin'ny fanadihadiana raisina ny antso manaraka miaraba ataoko miaraby momba le hoe fanendrena ny filohan'ny voaduel sy ireo manam-pahefany reo amin'le hoe alefany amin'ny assemblée izy igny le manahirana hoe mialatseny amin'ny fitenena fikafika politika zay hoe tsy maintsy mandeha eny ve le izy eny marina aloha misy le tsy maintsy haute cour de justice noatran'izany fa zay na tonga le fitakin'ny zenizay da hoe raha vao io andeha eny le izy zao de io zay no atao resabe mandritrinitsaiko 3 volana efa bolana eto an-daniny rivotra politika eto zay zany le tsy mety
za rehefa tokony andeha amin'ny resaka fampanosorona sy le réconciliation dia io indray lasa mandeha ao dia ho takiny io indray le tsy réconciliation fa iny ty le février ty le volana mety zavatra zany zany tsy mety fa tokony tady hevitra zany ny fitondrana raha ohatra ka tena anao an'izay fanavozana izay izy fa tena tsy mety io tena siora ve nareo fa dia hanaiky an'izany le député taloha volondoranzy reo na dia atao hoe efa nio foara sy marina zany torato ie izay indrindra moa le izy isan'ny andrasan'ny maro hoe aneo fa tena manao fanovana koa ary miombona amin'izany ve ny solombavambahoaka ankehitriny ny amin'ny raha maro anisan'izany io resaka haute cour de justice io miaraba tompoko mety mba miandro tolo midalàna ihany ko dao ary salama tompoko dao ary miarabe fa miarabe finaritra mba nahazo miresaka kely aloha dia miresaka brito misy teviko azy dia zao ny malagasy amin'ny ankapobeny mialatsy ny ampiteny ty sy hoe blessé andraty fa mahantra tena hita mihitsy amin'ny lasiny rehetrarehetra tena mahantra na amin'ny hevitra na amin'ny fisainana na miara-bola na miara-piarahamonina dia nitenenana n'le fahantrana dia hoe vokatra avy amin'izao ohatra fotsiny zao le teo dia amin'le resaka hoe resaka manonona n'le anarana le voatazona any dia atao enquête zero tsara fa na président Sarkozy dia saisian'ny tribunal dia anaovana enquête ary mena sainy efa mandeha ny sanction efa miantra ny jugement dia mipetahana bracelet zavatra ohatran'izany tsy misy malala ny frantsay raha tsy mandeha ny enquête dia hita hoe inona natao Sarkozy na amin'ny vola naka vola tamin'ny anona nanaovana namatsinina amin'ny propaganda tamin'ny Kadhafi dia ohatran'izany tsika hoe misy volam-bahoaka neny lalovan'ireo député ireo dia ny saina mihitsy ny mahantra hoe manao aloha ny fitsarana anaty ady fa misy dikany matoa izy tazomina hampanaovana enquête raha izay amin'ilay fahantrana koa amin'le ny olona rehetrarehetra manao an'izany hoe fotoanantoa zany any avela maka lasitany any avelany foana satria zao any ny tarafanao farana hitaratra izy no mety ho takatry ny gasy manao ny olona na ny afrikanina fotsiny ary na ny arabo dia hitanao fa mipetrapetraka ny olona fa maninona ny sika no roitiny move izy toerana efa raha toko vazivazy ie mbola afaka manohy ianao rehefa avy eo mbola lava ny fotoanantsika apahany anankiray zany tsy mety hiteraka fanehoan-kevitra maromaro mikasika an'iny raha fisamborana solobavambahoaka anankiray iny fa tsy voasambankolo hoe misy solobavambahoaka voasambotra teto zay le fandraisantsika teo fampatsahivana raha tsy tseny fa tsy niteo fotsiny le hoe iny moa ny azy tena traka ino moa zany tratra mbodiombe sa mbody sokatra moa zany filazana iny zany satria sokatra moa tena tegna tsy afaniala tsy afaniala mihitsy dia hoe tena tsy nalala fisiany iny mba niaro tena ihany hoe tena tsy nalala fisiany io sokatra tao anaty fiarakodia io ny andro amin'io alina ny andro ary ananina ry da aloha raisina anao miaraba tompoko eny ary manao any salama eny ary miarabanareo dia miaraba tompoko raha tontolo andro mafinaritra miteny topo radio azovatra tsara na fasivy taona zao eny tompoko misaotra maninona tsara hoe raha olodinina ary toky zay mamadapeo inona indray zany amin'ny toko zay tsy haiko aloha ny mikasika ny FMC antso da aloha raisinanao ary miaraba tompoko terina kely ka zay anio le fanontaniana mipetraka ohatra hoe misy zao député tadra mitondra sokatra na hoe mitondrana volamena dia zay zao asa faneny le député terery mani ohatra ny fanehoan-kevitra politika fotsiny azy raha zava-misy aloha tsy hoe miabe fantazana fa misy zany solombavambahoaka mba miasa iny zao ohatra ny mba nanohana ny teny amin'ny firaisana nisy azy mba ohatra ny karakara vahoaka dia fa le fanehoan-kevitra politika nasehoany fotsiny zany ohatra ny lasa heloka ho anazy satria anao zany raha anaovana fanadihadiana
dia tsy maintsy hoe inona aloha zany ny antony raha ohatra hoe resaka fanehoan-kevitra politika fanohanana zay le zany a dia lasa vadika eloka le izy zay fotsiny zany fa tsy hoe miaro anazy fa rehefa misy moa ny tsy nentina ataony marina ny tenin'ny viditotra hoe aleo fitsarana ny zay mihitsy kely izy alisikely mitovy an'le zavatra nitrangy ohatra manao paralelina kely fotsiny amin'le zavatra nitrangy ohatra tamin'iretoletontsika hoe tanora Gen Z dia ahoana moa zany fa izy igny maneho hevitra fotsiny hoe tena ao zao fa novandrafitra fa rehefa nalalina izy any atsika fa mihitsy ny sasany amin'izao fotoana zao zay lay sarontranga hoe tsy afaka hitompo teny fantatritsika hoe zao fotsiny nataona zao fotsiny satria mety misy olona fa nanao fitaraina zao tany ananina tany tsy fantatro fa dia mitambatambatra le dossier ndao aloha raisina ny antso manaraka miaraba tompo salama tompoko manao any miaraba le raha misefarany teo ianao ngamba ny tsima manara-baovao na tsy haiko hoe ahoana tsy nahita an'ireny eritreritra nataon'ny député Naivo Raholdina ireny fa etakilan'izay ilay misy malaza be koa le député amin'ny 4e iny FIDPMH toatrany iny mipetrapetraka amin'ny lamindamina fotsiny rehefa natao perquisition fa reny koa any eny tena voatontonona tamin'ireny hetsika fotsiny tamin'ny oktobra tamin'ny herintaona reny dia mba tokony tsy asiana fiangarana ohatran'izany eny izy fa tokony hoe tonga dia miray atao kapokaray daholo rehefa samy nanao ny tsy mety dia ankoatran'izay misy inona ihany konkoa ty le tasika aloha ejetoka ay écran plat reny zao député dia misolelako konkoa dia lasa tsy voakasika mihitsy iny dikan'izany zany raha ho ana manokana tokony tribunal commun mihitsy no atao satria mangatsitsika fotsiny le olona nangala bolam-panjakana hitako moa zany izay ilaivana le haute cour de justice satria tsy mbola misy olona nitsaraina mihitsy taona indray mandeha arany tsy nanao ny asany zany le voamierany fampiapangana moa le ao amin'ny antenera-pirenena satria tsy mbola misy olona mihitsy tao nitsaraina io nefa naninjehana ny Rajonary Mapianina nefa tsisy asa taony mandraka ty ny androany 2026 tsika zao 2018 zay naninjehana ny Rajonary Mapianina koa na tsy anafoanana azy any rehefa tsisy asa taony fa mandany vola-panjakana fotsiny sotra betsaka anareo eny ary dia kopakopa-tanana ho anareo ana fionana any Akazobe any tena mieno izy zany toko raha valamanana zay fa izy tia perinasa ty zay dia manaraka anareo fa dia mahafinaritra dia mahafinaritra zany ny fionana Akazobe zany taina kely hoe manandeha zany tonga dia sarety ny fitaovana mandeha sarety zany tonga dia sio le mandeha ohatra mandeha TGV reny no mandeha sarety any tanàna ndao zany tsy miaraba zava-misy miaraba ahoana zala salama mitiava vetilitosy maninona indray ho ny toky Raholdina ao aloha izy le banty eo toky ianao nge anisan'ny vavolombelona tena mbola miainatsika zany zany dia ataoko hoe zany le bandy ny anso teo teto Madagasikara ianao sasy teto io toky io anontany io toky ananinona ianao aleo valiko rehefa avy eo raha tiako tenenina dia momba n'le préfet eo aloha ny azy aloha hono aza lafa tena madio ve nrangahy iny rangahy ingeny nameny réquisition rehetraretana amin'olona sy nanagajany olona sy rehetrarehetra mampitanina rivetaka nefa dia nanahoana izy eo tamin'izao mbola tsy haiko momba azy tena madio mankarahara venka reny sa ahoana dia tena matory eo anatin'ireny faty olona sy alahelo-bahoaka rehetrarehetra tamin'izao mety ry fanjakana indrindra fa ministro ny fitarana mba jerekely momba n'le rangahy fa tena raha reny tena mandry ampahalemana tsy lamin'ny Madagasikara sotra zalahy tsisy fiarovana mizara vaovao fotsiny zay dia atao anatin'ireo fotoana reny izy ohatra ny efa nanao
fanazavana hoe tsy miakina taminy nanaraka ny toromarika ny lehibe izay baiko avy any ambony nisy an'izay an'izay tamin'ireny fotoana ireny mahafaka ny zavatra nitranga ve le zavatra nambarany indray resaka hafa ny appréciation mikasika an'iny raharaha indreny zany mpitondra fanjakana ireny ataontsika hoe olom-boatendry ary mena ambany mena ihany koa mpanatanteraka tsy hoe miaro azy tsika raha teny an'izany ary zay ny mety mahatonga ihany koa le ohatran'ny lehibe namandrom-panjakana zay tsisy hidirina ty amin'ny resaka lafin'ny fandaminana sy ny filaminana amin'ny ankapobeny mitsofotsofoko atao anatin'ireny mety zany koa kely izy da didinao tsara hoe mitovitoy amin'ireny nisany hoe nisamborana sy nanagatrana ny généraly Valmanana Risary zany ngely zavatra mitranga fa rehefa misy dossier mitranga tahaka an'io na misy hoe voasambotra dia manomboka tsy haivon'ny olom-pirenena lay sary mitranga sy lay hoe eloka samihafa dia iny zao satria niresaka hoe député ohatra boribory-tany faefatra dia nisy karazana hoe ave na hoe fiaikekeloka nataona olona isany hoe acteur na hoe nandray ny tsehatra nampiasaina tamin'ireny hoe fanakorontanana sy herisetra tsy andavamamba tamin'ny etsika fotsy ireny dia manahoana zany zao nytohany sy ny fanadiadiana efa misy hoe lay tena hoe nanao ny asa ratsy tora volombelo hoe karamaina iranina naniraka anay tamin'ireny reny ve zany tonga amin'le modirariny rehefa aveo sa hoana tena fandehany tahina kely eny eloka ibaboany modirariny zay le adigasa zay zay andao raisy ty antsomanaraka ty miarava tompoko efa fanokely za aloha resako amin'olona mahitsimisy ny anany fijeriko zavatra raha mbola misy constitution ka misy hoe haute cour de justice ACC eo dia za iantsony olona mihitsy hoe tsia aza manao eny amin'io na aza mifidy an'io raha ohatra ka maromaro le constitution naovana fifidianana fa io justice de vitesse io anisan'ny tsy mampanjary zavatra eto faharoa ny ACC dia lasa ohatra ny hoe andriamanitra kely ny mpitondra fa le mpitondra ihany mibaiko anazy zay tian'le mpitondra tao dia asiny tenen'ny ACC na moman'ny ACC avy dia lazainy fa zata tenen'ny ACC dia tsy azo anaovana ininina fa tonga dia tapaka teo zany feon'andriamanitra ihany tompoko hoany tsy azo valiana fa ny olombelona azo lavina zany angeny lalam-pandrenina misy eto amintsika eny eto ka zany andeha amin'izy le zaho tsy fantako hoe inona tena ataon'ny député any ny député manko amiko tsy tatambola fa iza zany naka le 4 milliards mahery olona zany cour de compte iny dia iza nefa nisamborona sy nigadrana tamin'izy zao tsy fantatro fa ny exécutif amiko manao an'ireny dia izy exécutif rehetra zay nanao exécutif atao zany tokony voaroy anatin'ny hatramina gouverneur fa manina jerim-potsiny ireny manaraka faingo kely tsika isy toko ambatro vitsivitsy dia miverina manao ny fandarana indray